Tontolon'ny finoana totosa tetsy Soamanandrary ny ilay fitaovavahana lehibe nanatanterahana ary nandraisana mpino teo anivon'ny fiangonana Adventista maro dia maro. Nisy ihany koa ny mpino izay vita batisa nandritra izay fotoana izay ary manambahiny ihany koa moa ity fiangonana ity. Mpino miisa 700 no natao batisa faobe nandritra ny kongresy lehibe izay nikarakarain'ny fiangonana Adventista mitsinjo ny andro 7 ny farany herinandro teo teny Soamanandrariny. Nahavory-mpino manodidina ny 2 arivo tokoa ity fihaonana lehibe ity ary mifandraika indrindra amin'ny fandalovany i pastora Ratsarasotra Paul, filohan'ny diviziona Adventista ty Afrika Atsimo Atsinanana sy Ranomasimbe Indianina. Ivoriana vahoaka tsy latsaky ny 5,000 sy 4 alina araky ny fanombanana azy satria efa mahazatra ity toerana ity. Tonga eto ny ireo tapaka sy namana avy any amin'ny toerana maro samihafa eto Antananarivo izay miara mivavaka, miara manompo an'Andriamanitra ary ihany koa mba hijery ny fanoloran-tena nireo izay atao batisa. Ny zava-dehibe izay mikendrena moa zany izy ity dia miorina eo amin'ny ilay hoe fanantenana ho any Antananarivo. Hetsika lehibe izany izay natao mihitsy mba amelombelomana indray izany fanantenana izany ao am-pontsika. Nanamarika ny fotoana ny fitaom-pivavahana lehibe sy toriteny ho fankahirezanareo mpino. Hetsika maro samihafa nefa nitaterahan'ny fiangonana Adventista mitsinjo ny andro 7 manerana an'Antananarivo sy ny manodidina. Toerana misy 100,000 no nandray izany hetsika izany ary efa nahatratra 5,000 alina nisan'ireo mpino voaentana amin'izany. Ny konferansa lehibe nitanterahana tesy amin'ny hotely Carlton tamin'ny herinandro lasa teo no tena nisongadina. Zay pejin'ny finoana izay ihany koa toko lasy toko vavy no isaorako anao nanaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao teto Fahita Lavitra Maty TV. Amezako fotoananao ihany koa ho amin'ny rahampitso indray veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary.